faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao misesy hatrany raha ny sara zao ny azana-bolana ny fandalovana renirano atao tsy nosy na ny front vokatra izay dia mbola mahazo vahana hatrany aloha ny zavona ho any avoantany amin'ny maraina ny tapakandro hariva kosa dia saika ny tany Madagasikara mahazo ny raona mitsitokotoko ary mety misy faritra vitsivitsy mahazo ny tanivondraona ho an'ny andro ny alatsinainy kosa indray misy rindraona vaovao indray andrasantsika zany manatona ny tapany atsimon'ny nosy ary hitondra rotsakorana amin'iny tendro ny atsimon'ny Madagasikara iny zay any amin'ny alatsinainy ihany ho any zany rehefa avy eo mohitantsika ny mahagasikasika an'izay ny maripana tsy dia misy ny afivana andrasana atao anatin'izay telo andro avy zay nivivitra moa ny ambony indrindra raha toka somary milatsaka kely aloha zany ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoantany toy izao ny toetrandrotsika ary ho an'ny rapiso vao maraina dia manjavona aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoantany mety mitatra hatrany amin'ny tany faritra atsimo atsinanana izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny afiso tolakandro misy ny raona mitsitokotoko mety hitondra tandrivondraona any amin'iny tapany avoan'ny atsinana Madagasikara manakaiky ny distrika manoro nozovarika ary ny ilany atsinanany faritra vakinankaratra ny ambiny kosa dia maina hatrany aloha ny andro na dia somary isy raona indraindray ho an'ny lanitra sasany ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny rapiso izay midina hatrany amin'ny 20 degré aloha ny maripana raha ny tombatombana any amin'ny faritry vakinankaratra ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoantany dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 5 eo zany ny maripana vavinavina ho an'ny rapiso izay ny morotsiraka atsinana ny nosy kosa indray 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ary ny any izany alefana moa tsy dia miova loatra zay toy ny isan'andro mahatratra any amin'ny 530 degré celsius hatrany ny maripana any amin'ny tapany avaratra ny rehefa ny Madagasikara iny ho an'ny andron'ny alahady mitoetrany ny zavona ho an'ny avoantany mandraondraona ny andro any amin'ny tendrony atsinon'ny Madagasikara ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny lahady izay mbola eo amin'ny 20 degré hatrany alohan'ny faritry vakinankaratra manodidina ny 5 ka hatramin'ny 17 hatrany ihany koa ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoantany ny morotsiraky Madagasikara kosa indrindra ny any amin'ny tapany avaratra aloha zany dia mafana 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius fa ny morotsiraka atsimon'ny nosy kosa 18 ka hatramin'ny 19 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny alahady izay amaranantsika azy ny andron'ny latsinainy misy ny tandrivondraona mety hitrangana orana mihitsy amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra atsimo andrefana faritra androy anosy noho ny fatongavana rindraona indray no anton'izay orana izay ho an'ny ilany atsinanana Madagasikara mety andraondraona ny andro amin'ny tapakandro hariva ho an'ny avoantany kosa vao maraina velo zany dia misy hatrany ny zavona fa maina rehefa avy eo ny maripana vavinavina amin'izay androny alatsinainy izay tafidina hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana vavinavina ny faritry vakinankaratra tsy dia misy fivana kosa ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoantany na ny any amin'ny ilany atsinanana na koa ny any amin'ny ilany andrefa ny Madagasikara ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra vavinavina amin'izay androny alatsinainy izay amaranantsika azy ny fandaharana midian'ity dia ny tany falotony rivotra nisy teto Antananarivo zany nandritry ny herinandro nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay raha ny teto Antananarivo renivohitra nandritry ny 3 andro lasa izay saika ambony fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro indray no jerena dia avinavinaina hijanona ambony amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay eo Antananarivo ka tokony hitandrina arak'izany ireo olona marefo amin'ny falotony rivotra izay ny meteontsika tamin'ny tian'io raha pisy ray fotoana manaraka